d'honnêteté fandaharana hifanentanana ankatoavana ny sitrapon'Andriamanitra hivavaka ho an'ny firenena sy hiadiana amin'ny kolikoly sy ny tsy fahamarinana. raha ny olo koa izay natsoina amin'ny anarako ho avy anetitenaka hivavaka sy tady mitavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony dia hiaino any an-danitra aho ka hamela ny elony ary hahasitrana ny tany. Soratra masina ny fahamarinana manandratra ny firenena oabolana 720 andiny fatelo amin'ny efapolo. Tsy adidiko izao samy rery fa adidiko izaho sy anao. Ry havana miarabanao amin'ny anaran'ny tompontsika ary manonona aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesoa Kristy tompo. Amen. Vavakisika. Ray malalo, rainay no Jesoa Kristy tomponay, ndreto zahay zanakao faly afaka manatona anao amin'izao fotoana izao, afaka mitsahatra kely amin'ny azakazaka, amin'ny rotorotom-piainanay, ka hiainao anao avy any an-danitra. Miandrandra anao zay ray malalo, miandrandra ny teny zay nomaninao ho anay androany. Dia ta io zany teny zany hamelombelona ny fanahinay. Ta io ny teny hanome fahendrena anay, satria zahay kely saina reto ange no nofidinao hoe ho mpiara-miasa aminao hanasitrana an'ity taninay ity. Ary dia ny fanahy masina ihany tompo no ka hiaso aminay, hitarika anay ho amin'ny fankatoavana, ahitanay tokoa fa tena zavatsoa ny teninao, ilainay ny teninao ary hirinay ny teninao mihoatra no ny volamena aza-pamonjy eo. Zany no vavaka atao amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Ao amin'ny apokalipsy toko 2 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 7. Apokalipsy toko 2 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 7 no akantsika ny afatra an'io ry havanao. Epistily ho an'ny fiangonana tao a Efesosy. Ty apokalipsy toko 2 andininy voalohany ka hatramin'ny 7 ity. Vakiko amin'ny anaran'i Jesoa zany. Ary soraty ho amin'ny anjelin'ny fiangonana any Efesosy. Izao no lazain'le miazona ny kintana 7 eny an-tany anakavanana sady mandeha io avoan'ny fanaovan-jiry volamena 7. Fantatro ny asanao sy ny fikelezanao aina sy ny faharetanao ary ny tsy fahazakanao zay mpanao ratsy. Ary ianao efa nizatoetra izay milaza ny tenany ho apôstôly, kanjo tsy izy, ary hitanao fa mpandainga izy. Ary manana faharetana ianao, ka niaritra no ny anarako sady tsy reraka. Kanefa mananteny aminao aho, satria efa niala tamin'ny fitiavanao voalohany ianao, koa Tsarovy zay nitoeranao fony tsy mbola lavo tia beba, ka manaova ny asa voalohany.
fa raha tsy zany dia ho avy aminao aho ka hamindra ny fanaovanjironao hiala ny fitoerana raha tsy mibebaka ianao. Kanefa izao no toetranao, halanao ny asa nikolaita zay hala kokoa. Zay manantsofina aoka izy hiaino zay lazain'ny fanahy amin'ny fiangonana. Izay maharesy dia havelako hinana ny avy amin'ny hazonaina izay eo amin'ny paradisan'Andriamanitra. Ray masinao, manamasinanay amin'ny fahamarinana. Ny teninao no fahamarinana. Amen. Zao ry havana no fahamarinana voalohany. Tena misy ny paradisan'Andriamanitra. Saingy ny olona tia azy, tian'i Jesoa amin'ny fitiavana voalohany na ny premier amour. Zay ihany no hiditra any amin'izany paradisan'Andriamanitra izany. Ny tena misy ny paradisan'Andriamanitra fa zay tian'i Jesoa amin'ny fitiavana voalohany na ny premier amour ihany no hiditra any amin'ny paradisan'Andriamanitra. Ny fanontaniana ry havanao, raha mandinika anao Jesoa tomponao amin'izao minitra zao, mahita izany fitiavana voalohany zany ve izy ao aminao? Tsotra iny ange le fanoharany. Maro amintsika tsy mba tsy ilazany hoe isika rehetra de mahafantatra tsara ny atao hoe fitiavana voalohany, premier amour. Na de amin'ny fotoana ny atanorana mbola tsy matotra, amin'ny fotoana mahadola-tsento no mitranga io fitiavana voalohany, io premier amour io. Ao an-tsaina foana le olontiana. Ny eritreritra rehetra dia any amin'le olontiana mandrakariva, miandry ny teniny etsetra etsetra. Faly ery miona aminy, malaky be le fotoana ionana aminy. Zany le fitiavana, le fitiavana voalohany ry havanao. Zany ve no itiavanao amin'ny Jesoa amin'izao andro hainonao zao afatra zao? Tia azy ve enao amin'izany hoe fitiavana voalohany zany? Ka raha vao mifoha ianao maraina, ny eritreritra voalohany de ho azy. Lina ianao hanokatra baiboly, haenona indray ny hafany ho anao amin'io andro io. Tia azy ve ianao ka tena hoe suspendu à ses lèvres ianao ry havanao? Tena tia azy ve ianao ka tonga amin'le fitenin'ny ry zareo vazaha hoe ses désirs sont des ordres pour toi? Tsy andrinao ve zay ionana aminy nahitana azy? Tamin'ny fahatanorana nalaza be le hira manao hoe ny ray minitra monja tsy eo anilanao toy ny 100 taona. Ny ray minitra tsy eo anilan'ny Jesoa ve ry havanao ho anao toy ny 100 taona? Zany ry havanao io fitiavana voalohany io, fitiavana mampandefitra ny olona rehetra, fitiavana mampandefitra ny zavatra rehetra. Ny olona manana zany fitiavana zany no hiditra any amin'izany paradisan'Andriamanitra zany. Fa ahoana moa no nahazahoany an'izany fitiavana voalohany zany? Marina ny tenin'ny apôstôly Jaona hoe isika ty satria izy efa tiantsika taloha. Ary ahoana ny nanehoan'Andriamanitra ny fitiavany antsika? Naseho antao amin'i Jesoa zany, raha ny rahan'i Jesoa tety an-tany avy any an-danitra. Ilaza amintsika zany fitiavan'Andriamanitra zany sy ny fomba hidirana any an-danitra hoe efa tonga ny fotoana, efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Mibeba ianareo ka minoa ny filazantsara ny olona manana zany fitiavana voalohany na premier amour zany, de olona efa nibebaka marina tamin'ny fahotany
nahazo famelan-keloka ary nino ny filazantsara zany hoe nandray an' Jesoa ho tompony sy mpamonjiny ary natsangan'Andriamanitra ho zanaka ary nasoratan'Andriamanitra noho izany ny anarany any amin'ny bokyny fiainana any an-danitra soratana ho anisan'ny mponiny Jerosalema vaovao, anisan'ny mpandova an'izany paradisan'Andriamanitra zany ka hinana ny avy eo amin'ny hazonaina. Zany ry havanao, zany ve ianao e. Ny fahamarinana faharoa ry havana dia zao: ny fiangonana tao a Efesosy dia niala tamin'ny fitiavana voalohany, niala tamin'ny fitiavany voalohany. Manateny aminao aho i Jesoa satria niala tamin'ny fitiavanao voalohany ianao. Mbola mampandiny tena antsika ny tompo ry havanao, so de mba ianao zany hoe niala tamin'ny fitiavanao voalohany izany. Raha mandinika ny fiainan'ny fiangonana tao Efesosy amin'ny fotoana anoratan'ny apôstôly Jaona an'ity bokin'ny Apokalipsy ity, zany hoe any amin'ny taona 550 ihany zany de azo lazaina hoe matedera ihany inge le fiangonana tao Efesosy. Hoy ny Apokalipsy 2:2 hoe fantatro ny asanao sy ny fikelezanao aina sy ny faharetanao. Fampieritreretanao atsika manana andraikitra zany ry havanao, ikelezantsika aina ve ny fanatanterahana zany andraikitra zany. Maharitra am'zany ve tsika sa hoe amin'ny fiandohana, amin'ny fanendrena, amin'ny fiantsoana no tena hoe may mirehatra nefa tsy tapitra akory ny heritaona de fa malaky matimaty. Fantatro ny tsy fahazakanao zay mpanao ratsy, mazava be zany. Ary ianao efa nizato hoetra zay milaza ny tenanao apôstôly kanjo tsy izy. Maro amintsika angery havanano hoe mahafantatra hoe ery ananny misy mitony tenao apôstôly, ary fantatsika tsara fa apôstôly sandoka ireny. Ary vita fa fanaotsika rehefa tao amin'ny havantsika na ny namantsika mpandehany amin'ireny fiangonana sandoka etin'ny apôstôly sandoka reny hoe teneny hoe avia ty fa sitran'io afaka io problème io, fantatsika hoe zay fa manana fiangonako ary fiangonako manana an Jesoa ary fantatro zay inoko etsetra ry havanao. Ary de hoe io fiangonana tao Efesosy io manana faharetana ka niaritra noho ny anaran'i Jesoa. Tena hoe niaritra fahoriana, niaritra fanenjehana noho ny anaran'i Jesoa ty fiangonana tao Efesosy ty ry havanao. Kanefa hoy Jesoa, manateny aminao aho satria niala tamin'ny fitiavanao voalohany ianao. Ty fiangonana tao Efesosy ty ry havana de hoe tena fiangonana akaiky ny apôstôly Paoly. 3 taona izy tao a Efesosy ary rehefa tonga tao izy de nampianatra nandritiny 2 taona aloha. De mba azahoany mampianatra satria tsy tafiditra tany amin'ny sinagoga intsony izy de nanofa sekoly anankiray le hoe sekoly ny Tirano zay. Ka le sekoly io mianatra ampiasain'ny tompony amin'ny 7-12 de amin'ny 4 indray. Zany hoe malalaka le izy amin'ny oran'ny fisakafoanana zany. De zio Paoly no nanofa izany sekoly izany ampianary. Hoy ny asan'ny apôstôly toko 7:20.
tantara le fampianarana atao a Tirano asa 7 ary naharitra rotaona garangidina izany a ka dia nandre ny tenin'ny tompo a izay rehetra nonona tany Azia na jiosy na ny jentilesy ary fa 7 ary fantatry ny jiosy sy ny jentilisa rehetra izay nonona tany Efesosy zany dia raiky tahotra ny olona rehetra ka nankalaza ny anaran'i Jesoa tompo. 7 ary maro izay nino dia tonga ka niaika sy nilaza ny asany. Maro izay nino dia tonga ka niaika sy nilaza ny asany. Mandray ny tenin'Andriamanitra omban'ny fanamasina dia miaikegaka tao Efesosy, ny Efesiana na jiosy na jentilisa ry havano, miaika babemaso, miaika apabenaso ary tsy menatra mizara ny fahiny sy ny ankehitriny zay hoe hialana, zay le fifoazam-panahy, zay le hoe fitiavana voalohany resan'ny apôstôly Paoly, resan'ny apôstôly Jaona mantsy ary de hoe 7 asa 7 ary maro ny mpanao ody no nanangona ny bokiny ka nandoro azy teo mason'ny olona rehetra ary noho ny voatontaly no ny tokombidiny dia hita fa volafotsy 10,000 izany. Le olona fatra mplalo ody, fatra-pakany any mpanao ody dia niaiky eloka ry havano rehefa nesan'ny tenin'Andriamanitra ary na ny mpanao ody koa dia nandoro teo mason'ny olona rehetra ny bokiny ary dia hoe totaly volafotsy 10,000 izany. Ny mpandinika ankehitriny moa dia milaza hoe hatramina million de US dollar ny boky ny totaliana teo satria boky sarobidy be ho an'ny mpanompo samby. Zany ry havana le fifoazam-panahy nisy tao Efesosy ary tsy aivon'ny apôstôly Jaona amin'ny Apokalipsy 2:4 sy ny 5 raha miteny izy hoe niala tamin'ny fitiavanao voalohany izy satria 70 taona taty aorianan'ity asan'ny apôstôly 7 tia 70 taona taty dia miteny amin'ny Efesosy ny tompo manao hoe manateny aminao satria efa niala tamin'ny fitiavanao voalohany ianao. Ary dia mampieritreritra anao ny tompo ry havanao so dia ianao ankehitriny le mpivavaka, mpanao adidy, mpanatanteraka servisy, mpandray anjara amin'ny asa soa zao raha jerena amin'ny endrika ivelany mpanompon'Andriamanitra nefa anatiny pokaty sy maina satria tsy hitany tompo ao aminao ny fitiavana voalohany sady maina ny fiainanao ary ny tsy hidiranao any Paradisan'Andriamanitra izany tsy fanananao ny fitiavana voalohany zany ary atainika hoe nanana ianao fa iny dia le fitiavana voalohany ninangatsika no hitenenan'ny tompo mafia anao anio. Ny fahamarinana fahatelo farany ry havana dia ity: ahoana ara no tokony atao raha tsy te hiala amin'ny fitiavanao voalohany? Ahoana ara no tokony atao raha tsy te hiala amin'ny fitiavanao voalohany? Rehefa diniana tsara ry havana
tsy enao no hoe miala zay ny tena izy, tsy miala ianao fa indosina miala ianao, indosina miala ianao, indosiny devoly zany rano mariny. De le fanontaniana zany manao hoe ahoana no tokony ataoko a hanoerana ny devoly a mba tsy indosina iala amin'ny fitiavako voalohany a. Na hoe inona no fitaovana ampiasain'ny devoly hitarika atsika hiala amin'ny fitiavana voalohany. Ny fitaovana ampiasain'ny devoly voalohany ry havana de ity: ota tsy hibebahana, ota tsy hibebahana. Ahoana moa ry havana no ataon'ny olona? Manota izy a, tsy miaiky izy fa manota, fa ohatra ny manamarintena de hoe mirationaliser n'le fitondran-tenany hoe tsy de grave nge zany, tout le monde manao an'izany. Tout le monde pasteur, ny olona rehetra pasteur manao kolikoly a, tsy de grave zany. Nefa tsy fantatrao fa ianao miziriziry sy manamarintena amin'ny ota io a, ny eritreritrao mavesatra ihany, mavesatra ny eritreritrao e. Ary le fahatserovatena hoe coupable, fahatserovatena hoe meloko ao anatinao na de hafa raha ny zavatra ambarany vavanao a, iny ry havanao rehefa ela ny ela mamono a an'le fitiavana voalohany, sady tsy kambana mihitsy eo aminao zany hoe fitiavana ny Jesoa sy ny hoe culpabilité zany e, culpabilité na culpabilité fantatra na tsy fantatra, tahaka ny rano sy menaka tsy fangaro mihitsy io na ovinona tsy fangaro mihitsy, zany hoe fitiavana an' Jesosy sy culpabilité zany, fa hamono le fitiavana an' Jesosy le culpabilité ry havanao zavatra ataontsika matetika, ary zay no itenenana antsika mafety hoe mivesatra culpabilité tsika, mivesatra fahamelohantsika mandritra ny herinandro vitsivitsy na volana vitsivitsy amantaonany azy ao an'ny sasany. Ry havanao tsy tokony hivesatra izany isika na de ora ray aza na de minitra iray azy, tsia fa ento amin'i Jesosy zany ry havanao de tenena izy hoe fona Jesoa mamela ny heloko, velomindray ny fitiavako voalohany ho anao. Ny fitaovana faharoa ampiasain'ny devoly ry havana ampialana anao amin'ny fitiavanao voalohany a, dia ny tsy fahaizanao a mamela, ny tsy fahaizanao a mamela. Raha lasaina amin'ny teny hafa ary elana tsiny le teny frantsay hoe misy conflit non résolu ao amin'ny fiainanao, misy conflit non résolu ao amin'ny fiainanao. Ianao ve ry havana tsy efa mba hoe mifo maraina ndray mandeha, faly ery ianao, mifo maraina, matsiaro saina, de lasa ianao makadosy, maka misakafo maraina ianao, miakanjo ianao, miomana ny andeha ianao, de io ianao fa andeha hivoaka ny varavarana, mahita ny vadinao, mahita ny zanakao, de manjombona tampoka satria misy fihavanana tsy milaminao, misy ady mangatsika ao, de le faliana zay niainanao talohana tam'le anao vao nifo iny. Ozy izy le mpanompon'Andriamanitra anankiray zay hoe lasa tampoka, lasa ahoana, tahaka ny pneu-na tomobile vaky tampoka de dégonflé tampoka ianao, noho le tsy fahaiza mamela, noho le ady. Zay ry havanao no ampiasain'ny devoly amonoana le fitiavana voalohany, amonoana fifaliana. Ary sika olombelona
raha ny fironin'Andriamanitra zay mahalala antsika de hoe Andriamanitra raha namorona n'io fontsika io fontsika io tsy mazaka zany hoe fankahalana zany tsy le hoe fankahalana ny hafa fa hoe isika ankahala ny hafa zany ary fankahalantsika io tsy manimba ny hafa fa manimba atsika io ry havano manimba atsika io. Joba 10:2 de milaza hoe ny adala de vonoin'ny fahatezerana toy ny adala ianao rehefa tsy mahay mamely ary vonoiny ny fahatezerana ianao vonoiny ny fahatezerana le fitiavanao voalohany any Jesoa. Le adala ozy izy Joba ihany hoe mamiravira tena amin'ny fahatezerana zany ry havanao io fahatezerana io ary tsy manatsafidy ianao raha tsy te hiala amin'ny fitiavanao voalohany raha tianao hoe atsangan'Andriamanitra maty zany ao amin'ny fonao ao amin'ny fiainanao esory zany fahatezerana zany esory zany fankahalana zany ahoana mamela tsisy atakandro ary mamela tsisy fetra mamela tsisy condition fa raha tsy manao an'izany ianao de io tsy faiza mamela io hamono le fitiavana voalohany le premier amour ao amin'ny fiainanao ary amin'ny androm-piainanao rehetra ry havana. Ny fitaovana fahatelo farany ampiasain'ny devolo ry havana dia fanahy mosarena satria tsy ampy sakafo tsy misakafo tenin'Andriamanitra ry havanao tsy ampy ny fotoana anazavana fa de hoe aitsika tsy anjery le Matthieu 4:4 zany ny fanahy tsy mataho-dalana zany ny fanahy tsy miala amin'ny fitiavany voalohany 4:4 rehefa miteny Jesoa ry havana hoe tsy mofia no iveloman'ny olona fa zay teny rehetra alokan'ny vavan'Andriamanitra izy tsy miteny hoe le logos zany hoe le baiboly amin'ny akapobeny le zay antsoina hoe logos na tenin'Andriamanitra tena hoe tenin'Andriamanitra fa hoe tsy mofy ihany no iveloman'ny olona fa zay rema rehetra alokan'ny vavan'Andriamanitra. Ny atao hoe rema de le teny manokana omen'Andriamanitra ny zanany na mpanompon'Andriamanitra manokana no ny toe-javatra manokana iainany ao amin'ny fiainany ho fampietreretana ho famporisiana ho fampiononana ry havanao mila zany rema zany isan'andro maraintsy hariva isika fa rehefa tsy manana rema rehefa tsy misakafo rema ny fanahintsika de reraka mosarena tsy ampy sakafo dia matoazy le fitiavana voalohany. Zay ry havana no nampatsahivany tompo antsika androany Tsarovy fa tena misy zany paradisan'Andriamanitra izany ary se rehetra tian' Jesoa amin'ny fitiavana voalohany ary maharitra amin'izany fitiavana voalohany zany ihany no hiditra any amin'izany paradisan'Andriamanitra izany. Mety ianao le efa mijoro amin'ny fahamarinana tsy mazaka tsy fahamarinana mety ianao le tsy manao kolikoly mihintsy ao amin'ny fiainanao eny ahoana moa maratsy an'izany nefa mampandiny tena anao ny tompo hoe sao de manateny aminao izy androany fa hoe niala tamin'ny fitiavanao voalohany ianao.
vavaka sikaravana ray malalo misotranao noho ny teninao e reto zay zanakao meo anay ny tianao amin'ny fitiavana voalohany ary raha tahiny ka nisy niala tamin'izany fitiavany voalohany zany tenao amindra fo enao amela eloka enao amerina anay amin'izany fitiavana voalohany zany enao amerinao aminay fitiavanay voalohany ho anao Jesoa zany no vavaka atao amin'ny anaran'i Jesoa amen. Hoy ny soratra masina ny fahamarinana manandratra ny firenena ho abolana 270 andiny 7 tsy adidiko izao samy rery fa adidiko izaho sy anao. Renareo teo ny fandaharana Chaîne de honnêteté.